Ny tena fiainan-dra malagasy. Jimmy Toljanahary moniny ny Mersetozikeny nisehatra amin'ny tontolon'ny fanamafisam-peo na irony atao hoe sonorisation irony izy indray no arahintsika eto amin'ny tena fiainan-dra malagasy. Jimmy moa fahalalan'ny olona anahy Jimmy Toljanahary manambady mananjanaka mianadanako roa ny asa mandraraha moa zany mivadiko mivarotra dia ny tenako misehatra ao anatin'ny tontolon'ny sonorisation. Mbola vao 12 taona moa ny Jimmy dia efa nanomboka nampandihy ary fitaovana tsotsotra no nampiasaina tamin'izany. Izy io moa ohatra ny zavatra rehetrarehetra ihany miainga ianao amin'ny kely nampandihy tamin'izany fotoana izany ataoko hoe tany amin'ny 12 taona ny tenako tamin'izany mampandihy any ambanivohitra mbola niaina tamin'ny ampli vita gasy bafla kely kesikesika ireny dia ohatrany hoe nisy fitiavana ihany zany tao anaty dia rehefa taty aoriana moa dia betsaka ny nanosika hoe atao fa vitanao io ozy ny namana fianakaviana dia noezahana moa natsaraina ny fitaovana dia mba tonga amin'izao toerana izao. Ilay toerana koa moa tsy dia hoe mbola tonga lafatra fa mbola miezaka manatsara sy mitady izay ilain'ny mpanjifa. Mila mpiara-miasa maro ny sonorisation io Jimmy fa tsy vita irery. Spectacle aloha dia mila mihitsy satria tsy moramora manao an'ilay izy. Ny ekipanay zao eo amin'ny anankifolo eo raha spectacle fa raha hoe fety tsotra événement mariage anaty salle dia mety vitana ankizy anankefatra eo ny sono dia lumière dia effets spéciaux. Azo lazainao mandeha tsara ity asa ity hoy Jimmy indrindra amin'ny fotoanan'ny fararano tahaka izao fa mila hanananao fotsiny izay rehetra ilain'ny mpanjifa. Azo lazaina hoe misy saison kanefa rehefa misy eo aminao daholo ny ilain'ny mpanjifa dia azo lazaina hoe misy matetika ihany fa amin'izao fotoanan'ny spectacle sy mariage izao izy hita hoe somary mele kely. Any amin'ny androm-pamadihana koa somary mafimafy kely ny asa satria ny eo vita ny eo tonga ihany ny eo vita ny eo tonga. Tena mahavelona ity asa ity hoy Jimmy raha hainao ny manao azy ary indrindra mila tandremana tsara ny fitaovana mba tsy ho simba fa miteraka faty antoka goavana izany. Amin'ny ankapobeny aloha izy tokony havelona raha ohatra zany ianao ka mahatandrina fitaovana dia tsy tirairay kely ny ankizy io manko misy hoe misy zavatra very misy zavatra tity kely dia mangalatra kely raha vao fe tsara izay dia azo lazaina hoe mahavelona ihany izy fa ny olana ara-teknika majinika mety misy foana hoy Jimmy fa rehefa ampy ny fitaovana dia azo lazaina maivamaivana ihany izany. Misy ny hoe panina teknika ohatrany hoe matitampoka ny gropy dia amin'iny ianao tsy mahazo aina kely. Rehefa hoe tafapetraka tsara ilay sono dia tsy dia manahirana fa rehefa mbola vao le miezaka manangona fitaovana dia faran'izay manahirana satria natao hoe ny kabilasy tsy ampy ara dia tena manahirana be mihitsy lasa mindrakindrana any amin'ny namana foana nefa tsy maintsy izay aloha ny etim-boany na itsika izao raha atao hoe mbola tsy tena hoe tonga lafatra fa tsy maintsy hoe mila fanampiana kely any amin'ny namana ihany rehefa hoe ilaina izay. Mbola maro ny malagasy no mihevitra fa tsy dia zava-dehibe ny fanamafisam-peo ao anaty lanonana iray. Zava-dehibe ilay sono fa fieritreretan'ny olona azy ohatrany hoe fanampinampin-javatra ao anaty fety fotsiny nefa mivaleran'ny sono zao ataoko fotsiny hoe groupe zao groupinay zao centaine de millions ny table koa centaine de millions zany hoe ampapahany fotsiny zany fa zavy moa hitanisa zavatra be dehibe fa raha mivalerana sono ataoko hoe amina miliara mihitsy angambe zany hoe reo anefa mbola tsy tena hoe ao amin'le tena ilainao fa mbola miezaka manatsara hatreto. Rehefa hisehatra amin'ity asa ity dia izao mba ho tsara ny fitaovana raha te handeha lavitra. Rehefa manao an'ilay sonorisation zalahy dia miezaka mba mividy zavatra mba tsara tsy hoe tsara be akory
fa mba miezaka manao zavatra hoe tsaratsara araka izay tena hoe tratra fa vitanao io dia afatra kely amin'ny mpikarakara rehefa mba vita ohatr'izao ny lanonana tsy hoe rehefa vita moa zany alohan'ny anaovana événement dia tokony efa mba miomanareo amin'ny volan'ny sonorisateur sy ny lumière sy ny effets spéciaux sy ny chapiteau estrade rehetrarehetra. Ny problème manko rehefa sanatria misy perte kely eo amin'ilay événement dia lasa ohatrany hoe ny sonao foana ny mandefitra fa tsy maintsy ny artiste foana no alefa aloha dia mba apetraka amin'ny mpikarakara hetsika izay zavatra izay hoe alohan'ny anaovana fety na misy perte na tsisy perte dia efa miomana ny volan'ny sono. Ny tena fiainan-dra malagasy.